tsika ry havana. Tsy hainay tokoa ry tompo no angina manoloana ny fitiavanao. Misaotra sy mankasitraka anao tokoa izay ry tompo ny an'ity lahady maraina vaovao ity a. Rehefa notahinao sy nanatsotra ny tananao izay nitaona anay a, ka tonga sao mahatsara indray amin'izao toerana masina izao. Misaotra anao koa ny amin'ny fotoana manokana izay natokana mba hitotroana ambavaka ny sampana Dorcas rehetra manerana ny sahany FJKM. Fantatray fa Andriamanitra tia sy mikarakara ny fiangonanao ianao, ary profon'izany izao fijoroan'ny sampana Dorcas izao izay mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao tompo. Ataonao ana tokoa ny fanginy, tsy mety mangina ny fo mampanahy anay raha tsy manome voninahitra anao tokoa izay ry tompo. Ankehitriny ary tompo dia mangataka ny fanainao masina koa izay a, mba hiasa manan-kery aminay tsirairay avy izay tonga miara mivavaka eto. Taio ny fiangonanao mba hiasan'ny fanainao mahery tokoa ane, ary izany sampana Dorcas izay manomana izao fotoana izao dia ho sampana velona hijoro vavolombelonao na izanay izay etsono anazy, ka mba ho sampana hijoro amin'ny fahamarinanao ary koa anana finoana maritra aminao Jesosy Kristy, ary ho Dorcas miasa mandrakariva araka ny fietsonao azy. Dia tehirizo aminao ry tompo izao sampana Dorcas izao a, mba tsy menatra amin'ny filazantsaranao araka ny teninao manao hoe raha menatra ianareo dia sao koa menatra anareo. Faly tokoa ny fo ry tompo satria eniky ny fahasoavanao ity fiangonanao ity, indrindra ny fotoana androany a izay ho tanterahanay eto. Dia misy mananteny izay fa anatrika any feno eto anao a, ary ny fanainao masina ny ho andrakitra ny fitahiana rehetra amin'izao fiangonanao izao. Dia meteza ianao tompo, hiasa amin'ny reto vahoakanao reto, hiasa amin'ny mpanomponao tsirairay avy, ary mba hitombonay amin'ny finoana anao Jesosy Kristy, satria izay mihinanao dia andresy tahaka anao Jesosy. Dia apetraka am-pialantananao ary ny fotoana androany a, ho voninahitra naranao rery no anaovanay izao vavaka izao. Misaotra raha eo, amen. Petraka tsika ry havana. Izao a dia tonga eo amin'ny fampianarantsika 10 minitra ny sekoly alahady. Iaray vavaka isika. Saotranao izay ry Andriamanitra ray, nomenao izao fotoana izao indray hivoriana eto. Nomenao koa fotoana hianarana ny teninao, fanainao masina no ampombanao izany teninao izany, mba tena ho tafita marinao am-ponay izany, ary tena ho vatso amin'ny fanahinay fanilony tongotray tokoa. Saotra tompo, amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana, izay avy eo amin'ny sampana sekoly alahady. Dia faly koa miarahaba tsika sampana Dorcas amin'izao fotoana natokana hitrotroana ambavaka izao sampana misy atsika izao. Dia tantara kely ray indray no entina antsika, andiniantsika, hitsakotsakotsika, andinina andalatsoratra masina amin'ity androany ity. Tantara kely izay nitranga tany ivelany, misy lehilahy anankiroa, ny iray mpanao mofo ary ny iray reny hoe tambandrovohitra, fermé ozy izy ny fitenenana, mpanao dibera. Tonga hono ity lehilahy anankiray mpanao mofo izay efa mpividy ny kojakoja rehetra ilainy ao amin'ilay tambandrovohitra, ny vidy dibera izy indray andro. Dia tonga tao izy raha nividy dibera, raha tonga tany an-tranony dia natsikaritra fa ohatra ny tsy ampy ilay diberany. Tonga indray izy tamin'ny manaraka ny vidy dia mbola toraka izany ihany. Gaga izy, lasa izy naka fitaovam-pandanjana dia nandanja. Rehefa avy nandanja izy dia nahita fa tsy ampy tokoa ilay diberany. Raha atsasakilao ny vidiany dia efa 100 grama monja, izany hoe misy 100 grama be izao izany tsy ampy. Dia teo izy gaga,
sady somary sorena tezitra mihitsy izy lasa nandeha niazakazaka nakany amin'ilay tambanivohitra mpivarotra dibera mpanodina ronono tezitra izy ny tabataba orangaty tena tsy ampy eny zany dibera nomenao anazy zany fa hoany io dia ozy izy ilay mpanodina ronono taminy tena ampy tsara io ka tena ampy tsara mihitsy satria tena lanja marina fandanjana marina ny nandanjako an'io fa saingo hoe zao za tsy manana mpivato fa ny mofonao misy an'le mofo amin'ny atsasakilao sy le amin'le raikilao reo no nampiasako solo vato fandanjana talanjo n'ilay ranga tonga saina fa ny mofony kay zany tsy ampilanja izy ary ny diso ia faraka ny tenin'Andriamanitra izay mifandraika amin'izany izay anatsoahantsika lesona dia alaontsika hiara-nokatra amin'ny baiboly ao amin'ny Matteo 7 Matteo 7 ny 9-12 Matteo 7 ny 9-12 hatreo amin'ny tapany voalohany ihany rehefa hita dia tena hiarahantsika mamaky fa tsy hoe tantaran'ny foroniny ity fa tena tenin'Andriamanitra no mampianatra antsika amin'izany hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa koa amin'izany na inona tianareo ataony olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany azontsika izay no nahazo an'ilay mpanao mofo teto nangala-danja izy iny ihany naverin'ilay olona taminy izany sitrapon'Andriamanitra amintsika mba hitiavantsika ny namantsika izany anatra ho antsika korakizy ray zavatra tiantsika atao amintsika ihany no ataontsika amin'ny olona ary izay tsy tiantsika ataon'olona amintsika dia aza ataontsika amin'ny olona averintsika indray mandeha mba tena ho tadidintsika tsara voantsika izany tenin'Andriamanitra izany hitondrantsika lesona ao amin'ny fiainana koa amin'izany na inona tianareo ataony olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Mialohan'ny homanana ireo mpanompony izay manana anjara amin'ny taribavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra ary havana dia iarahantsika manao ny hira manaraka. Hiaraka mamaky sy hiain'ny teny soratra masina tsika tompo. Sokafa ary ny baibolinao araka izay hita ao amin'ny testameta taloha
testameta taloha amin'ny bokyny Estera. Estera toko 19. Raha isitsika amin'ny andininy voalohany dia janona eo andininy 19. Estera toko 19, andininy voalohany ka janona hatry amin'ny andininy 19. Dia hotoizantsika ao amin'ny filazantsara araky ny Jaona toko 19. Raha isitsika eo amin'ny andininy 19 dia janontsika amin'ny andininy 420. Filazantsara araky ny Jaona toko 19, andininy 19 dia janontsika andininy 420. Ary ho famaranantsika ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny episteliny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 15. Raha isitsika amin'ny andininy voalohany dia janontsika amin'ny andininy 15. Jaona voalohany toko 15, andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Alohan'ny hamakina ny tenan'ny soratra masina dia hivavakintsika tompoko hangataka amin'ny fanahy masina. Ry Tompo Andriamanitra rainay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Isaoranay ianao no nanomezanao anay indray ny teninao. Ny teninao izay fiainanay, ny teninao izay fanilo hanazava ny fiainanay. Apetraka eo am-pelantananao Tompo, ireo mpanompo izay hamaky izany teny izany. Hifandimy eto izy ireo. Ny angatanay aminao, ny fanahinao masina no arotsaka ao amin'izy ireo tsirairay avy, mba hamaky izany teny izany, ka tsy hisy odiso na dia ho litera ray ary. Ny mpanomponao koa Tompo, izay hitondra ny hafatra ao amin'ireto vahoakanao reto, vokiso ny fanahinao masina izy, ahafahany mampita ny fampianarana avy aminao araka izay lazain'ny teninao. Izay vahoakanao koa Tompo, dia ny fanahinao masina no angatanay aminao mandrakariva, anokatra ny masom-panahinay tsirairay avy, ahafahanay mandray ny teninao sy ny fampianarana avy amin'ny mpanomponao. Ka izay rehetra tsy avy aminao Tompo dia ampangino amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo ny anaovanay izany mivavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo, tamin'izany andro izany dia nomeny Ahasuerosy mpanjaka ho an'ny Estera vatan'ny mpanjaka ny tranony hamana fahavalon'ny Jiosy. Ary Mordekay nakeo anatrehan'ny mpanjaka fa efa voalazan'ny Estera fa rainy izy. Ary nesorin'ny mpanjaka miperatra fanombohany izay efa nalainy tamin'ny Hamana ka nomeny an'ny Mordekay. Ary Mordekay dia notendren'i Estera hanapaka ny tranon'ny Hamana. Dia niteny teo anatrehan'ny mpanjaka indray Estera, sady niankohoka tamin'ny tongony ka nitomasy ny fonan-taniny mba hahafoana ny ratsy nataony Hamana Agagita sy ny hevitra nataony hamelezana ny Jiosy. Ary ny mpanjaka nanondra ny Estera tamin'ny tehim-bolamena. Dia nitsangana Estera ka nijanona teo anatrehan'ny mpanjaka ary nanao hoe: raha sitraky ny mpanjaka ary mahita fity eto masony aho, sady ataon'ny mpanjaka ho mety izany, ka mahita sitraka eto masony aho, dia aoka izy soratra hanova ireny taratasy voahevitry Hamana zanaky Hamedota Agagita ireny, izay nisoratany hampandringana ny Jiosy amin'isa tokony ny eran'ny fanjakan'ny mpanjaka. Fa ataoko ahoana no fijerin'ny loza anjon'ny fireneko, ary ataoko ahoana no fijerin'ny fandringanana ny havako, dia hoy Ahasuerosy mpanjaka tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka sy tamin'ny Mordekay Jiosy: indro ny tranon'ny Hamana efa nomeko an'i Estera, ary izy dia efa nahatonina tamin'ny hazo, satria naninjitra ny tanany hamelon'ny Jiosy. Ary anareo kosa dia manorata amin'ny anaran'ny mpanjaka araka izay sitrakareo hamonjy ny Jiosy, ka tombohy amin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka izany. Fa tsy misy mahavadika ny soratra izay efa voasoratra tamin'ny anaran'ny mpanjaka sy efa voatomboka tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka. Dia nantsoina tamin'izay ny mpanoratra ny mpanjaka tamin'ny andro 720 tamin'ny volana 7, volana 7 izany. Ary nosoratana araka izay rehetra nandidin'ny Mordekay izany ho any amin'ny Jiosy sy ny solom-mpanjaka sy ny governora ary ny mpanapaka amin'isa tokony hatrany India ka hatrany Etiopia, dia 720 toko ny isa tokony araka ny sorany avy, ary ny isa pireneny araka ny fiteniny avy, ary ny Jiosy araka ny sorany sy araka ny fiteniny. Amen.
dia mbola toizantsika ny vakiteny amin'ny anaran'ny tompo. Ary Jesosy nahalala fa tany azy ireo, dia hoy izy taminy, mifanontany fa ianareo satria hoy izao, vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy isaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly ary ianareo alahelo. Nefa ny alahelonareo ody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany, fa rehefa velon-jaza izy dia tsarony intsony ilay fahoriana noho ny fifaliana fa misy zaza nateraka ao ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny fa hitanareo indray ao, dia ho faly ny fonareo ary tsy misy olona manaisitra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa na inona angatahanareo amin'iray dia homenanareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo, mangata dia ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary izay rehetra ty izay niteraka dia ty izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa ty ireo zanak'Andriamanitra isika, dia nitiavantsika n'Andriamanitra sy ny ankatoavintsika ny didiny. Fa izao no fitiavan'Andriamanitra, dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandrendriseny izay ento maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ray masinao manamasinana. Amen. Hitsangantsika ry havana hitsena ny tenin'Andriamanitra sy hoentin'ny mpanao. Mivavaka isika, mivavaka aminao indray zay, manovona nataon'ny mpanomponao, mba hampaherezo amin'ny fanahinao zay ary tario lalana, ampianaro, ampafantaro anay ny sitrapon'Andriamanitra, avy ao amin'izao tenin'Andriamanitra zao, ary miteneny indray fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ny perikupantsika amin'ity maraina ity dia ny anankiray amin'ireo perikupa ireo mifandray amin'ny asa nataon'ny vehivavy. Saba natorokasy moa no resahana. Dia avy ao amin'ny bokin'ny Estera toko 9 izay efa novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, ka ny 9 voalohany amin'izany bokin'ny Estera zany. Manana ny anjara toerany ny vehivavy aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompontsika, manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fireneny, eo amin'ny fiangonana ny vehivavy. Ary ity
Estera toko vavalo ty dia miresaka n'izany antsara toerana zay ananany vehivavy zany. Ina moa dika ny teny anarana hoe Estera? Fa nandrevy ianareo ina dikan'io anarana io? Plasinandray a. Ny Estera dia hoe kitana ny dikany. Étoile, kitana, star. Ka raha mamaky an'ity toko ity zany tsika dia miresaka vehivavy anankiray mamirapiratra, niavaka teo amin'ny fireneny tamin'ny mpiray firenena aminy. Zany no kendrena amin'ny fisian'ny Dorcas mba ho vehivavy miavaka eo anivon'ny fireneny amin'ny fijoroan'ny vavolombelon'ny tompo. Dikan'teny hoe Dorcas moa te hoe gazelle, biby any mitany hevitra any saingy ainga mpandeha, miavaka amin'ny hafa ny fandehany. Dorcas tsy hoe dormir akory ny fototeniny, fa gazelle, miazakazaka aingany. Raha hitatsika fa raha misy sampana miazakazaka, Dorcas no anisany sampana miazakazaka. Miazakazaka mankany tany mora mamangany ny voafontsy, miazakazaka mankeny amin'ny kolejy mamangany mpianatra mpiomana mpitandrina, miazakazaka mankeny amin'ny anjorom-bala, miazakazaka mankady tsy makaroa. Ty zany gazelle zany. Ina moa tena nampiavaka ny Estera ka mahatonga azy hoe kitana izy, olona mamirapiratra teo amin'ny fireneny. Voalohany nampiavaka azy dia izao: mahatakatra tsara ny loza anjon'ny firenena izy, mahatakatra tsara loza anjon'ny firenena. Ny toetran'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny psikolojia dia hoe ny lehilahy moa ny olony ankapobeny, raha tahiny zany ka atao hoe dokotera dia généraliste, fa ny vehivavy olony atsipriany, raha dokotera zany dia spécialiste, ary spécialiste polyvalente. Satria ny lehilahy rehefa tsy eo ny vehivavy dia na mibakiraro ny aza tsy hitany. Mara zany a. Da za zao ry manontany ny vadiko kiraroko roneny. Estera mahatakatra tsara. Be dia be ny olona ao anatin'ny firenena mahita ny zavatra nanjomy-jiosy tany amin'ny ty fanjakan'ny Persia ty fanjakana Persa. Fa Estera no nahatakatra hoe tena lozy zao zavatra mitranga amin'ny firenena zao. Dia ao anatin'io no misy an'ilay andininy fahenina malaza. Hoe ataoko ahoana ozy izy a no fijeriny loza anjon'ny fireneko sy ny fandrianana ny havako. Tamin'io tokoa mantsy nisy didina avoaka no nataon'ny fahavalony jiosy anankiray a, zay efa maty moa izy eo amin'ity andininy fahavalo ty, toko fahavalo ty. Didy mpanjakana io, fa tsy hoe didy fotsiny, tsy hoe baiko, fa didy mpanjakana. Didy mpanjakana zay mandidy a mandringanana ny jiosy rehetra amin'ny faritra rehetra manerana ny fanjakana persianina. Ary didy loza satria ny lalàna persianina sy ny medianina ndraindray mitovy ihany amora eo, fa ataony hoe persianina sy medianina indrindray dia tsy azo ovana. Rehefa nitombohana tamin'ny fitombo-kasehan'ny mpanjaka tsy misy olona afaka manovy zany intsony. Ary zay le hoe lalàn'ny medianina sy ny persianina. Mbola haitsika zany mandrakatiny androany nareo ankizy mianatra eny Akatso eny rehefa mianatra lalàna dia ampianarina an'izany nareo. Lalàn'ny medianina sy ny persianina tsy miovy zany ary tsy azo ovana. Ka mahatakatra tsara n'izany. Mahita ny loza anjon'ny firenena, inona moa ny dikan'ity hoe loza anjon'ny firenena ity? Tsy dia any midika teny loatra no mahamayahago. Fa rehefa miresaka hoe jiosy dia izy zay firenena izy zay, ny firenen'Andriamanitra zay, ny firenen'Andriamanitra zay, Israely zay, ilay firenena zay nanaovana any firenena tokana eto ambonin'ny tany.
ao amin'ny testamenta taloha nanaovan'andriamanitra fanekena zay mitoetra ao amin'ny firenena io ny anaran'andriamanitra sy ny faneken'andriamanitra raha rava ny firenena jiosy tamin'izany andro zany raha potika ringana ny jiosy rehetra dia sala amin'ny hoe matiko io ny andriamanina marina fa tsy mba misy teny hoe andriamanitra atao anatin'ity texte vakitsika androany ity fa tena izany mihitsy no dikany hoe loza anjony fireneny rava ny fanantenana rava ny fanekena zay natao tamin'andriamanitra rava ny naolon'andriamanitra ka iomezany jentlisy ny firenen'andriamanitra ka fijoroana vavolombelona miezinezina ity nataony Estery ity ataoko ahoana no jefijery ny loza anjony fireneko mahatakadavitra tsy de tena marina loatra hoe ny vehivavy nandre tsy mahatakadavitra fa zay efa elany mba niainany tany natsinodam-paritany matetika ny fiangonana oetin'ny vehivavy de milamina fa nentin'ny lehilahy de mikorotana efa ikorotana zay izy de manahirana fa ny vehivavy mahay mandamina mahatakadavitra mieritreritra zavatra lavitra kokoa ny mpanompon'andriamanitra Estery mahalala tsara ny zavatra mety hitranga raha tahinika tanteraka tokoa zany lalàna zany ry afaka malala zany no mampiavaka ny mpanompon'andriamanitra vehivavy mpanompon'andriamanitra mahay manao ny antsony ny vahiny hoe anticipation melo lalana mandrakariva ary jerentsika raha eo amin'ny tantaran'ny firenena Israely ny vehivavy no anisan'ny nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fanavotana ny firenena raindray aza tsy nahavita ny vitany vehivavy ny lehilahy na de firenena anjakan'ny lehilahy aza Israely de ny vehivavy no nitsangana ny vehivavy no nanana finoana jereo tsara raha mijery ny tantaran'i Jesosy nitsangana tamin'ny matsika fa ny vehivavy no manana ny finoana fa ny lehilahy indraindray mbola mitady pirofo aiza zay olatra eo amin'ny tanany aiza ny olatra eo amin'ny lany vony Tomasy daholo ny anaran'ny lehilahy indraindray fa ny vehivavy mino rehefa lazana ary zay no natonga ny Paoly apôstôly rehefa nitory tany amin'ny tany Efesy izy nitory tany amin'ny tany maro samihafa izy de misy vehivavy sala amin'izany Lydia zany zay mpivarotra lamba volomparasy vehivavy mpanan-karena kanefa de nandray ny filazantsara izy no vehivavy voalohany nandray ny filazantsara rehefa nitoriany Paoly apôstôly izany filazantsara zany satria mahatakatra hoe ny famonjena dia ao amin'i Jesosy Kristy ny fivavahana no famonjena ary mety zany angamba mamaro anisan'ny vehivavy aty am-piangonana fa ny vehivavy mahatakatra hoe raha tsy manatona an'Andriamanitra ny fianakaviany raha tsy miaona amin'Andriamanitra ny fianakaviany tsy misy azo atenaina tany hoe ny zavatra ataon'ny vehivavy de takzao zany indray mitoma mahalatsa-dranomaso mieritreritra an'izany rehefa tena manontany ianao tsy milaza hoe Jerosalema fa manontany ianao fa ny ankamaroan'ny vehivavy manao mpiandry izy mirotsaka any amin'ny sampana vokovokomanga izy satria ny vadiny mamilava de mamono manimba ny fianakaviana tsy misy azony atao fa lasa izy mirotsaka makany amin'ny vokovokomanga mivavaka ho an'ny vadiny sy ny ankonany indrindray reny olona hoentina mbavaka ireny tsy mahatsiaro tena akory fa dia mbola manohy ny ditrany ihany manohy ny adalany ry vehivavy Dorcas mampahery anareo fa zany ny toerana nametrahan'Andriamanitra anareo mba hanana mpitaridalana ianareo raha ny marina raha aty amin'ny fivavahana dia ny vehivavy mandrakariva amin'ny mpitaridalana raha anisa zao tsika ato iza no maro anisa ato fa mijery fotsiny ianao atsakany daoly ny tanana zay lehilahy ato fa tsy vehivavy tenena fa tsisy sarim-bavy akory jereo rao petrao ny tanana atsika lehilahy atsakany daoly ny tanana ny vehivavy vehivavy daoly ny ato vitsy anisan'ny lehilahy nefa zao eo amin'ny statistika efa manomboka mifanahtsahana ny vehivavy sy ny lehilahy fa na de mbola ny vehivavy aza maro anisa fa mifanatsahana io reafaka malala ry afaka malala meteza ho vehivavy kitana mpitaridalana mahatakatra ny zavatra manjo ny firenena mino aho fa ny vehivavy rehetra atao anatin'ity fiangonana ity efa mahatakatra tsara ny zavatra mety anjo ny firenena anjo ny fiarahamonina raha zao nge no mitoy
dia ho raharaha be na eo amin'ny lafin'ny fivavahana, amin'ny lafin'ny sosialy, amin'ny lafin'ny fahamarinana. Ny vehivavy ny tokony mpitaridalana amin'izany. Milafiny hoe finoanan' Jesosy Kristy ianareo vehivavy no vavolombelona zany. Raha tia am-piangonana asiana manangan-tanana ny lehilahy dia vitsy anisa izy. Fa anao raha makany Mahamasina ianao mijery baolina izy maro anisany. Fa mampalahelo koa dia izao. Za efa manana fotoana ny tsidihana fonja vitsivitsy. Tany io sany tsidika fonja anankiray. Teto Antananarivo moa fa betsaka ny olona tsidihako teny am-ponja. Fa mampalahelo koa dia izao. Lehilahy mibetsaka ny am-ponja. Lehilahy mibetsaka ny am-ponja. Revaka malala. Betsaka ny loza mety hanjony firenetsika. Ny fiangonana misy atsika. Ny fianaky ny fivavahana hafa. Ny vokadratsy ateraky ireny. Ny fianaky ny zava-mahadomelona sy ny zava-mahamamo. Ny fianaky ny fitondran-tena adala. Izay efa lasa sy karazana siansy adia amin'izao tontolo izao hoe ny olombelona rehetra dia mandalo amin'izany fitondran-tena adala zany. Any an-dafy efa officiel, teo amintsika tsy officiel fa officieuse. Ny fanambadiany lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy. Ankizy kely mbola eny amin'ny CEG, mbola eny amin'ny EPP. Dia fananontaniana ny ankizy kely mianatra eny amin'ny CEG zay ankizy kely 12 taona, 13 taona efa mahatratra any amin'ny 50 isan-jato mifoka zava-mahadomelona. Na nandray izany na nanandrana. Zava-doza zany. Nanontaniana ny ankizy vavy eny amin'ny lycée, eny amin'ny CEG. Fa nanontaniana hoe efa ny ankizy izay efa mianatra eny dia efa nanandrana nanao firaisana farafahakeliny 7 isan-jatony. Dia tsy kakitsika raha misy ankizy kely 13 taona be voka. Lehilahy lehibe efa antitra efa miandry fahafatesana maka ankizy vavy kely ohatran'iny. Loza manjony firenena zany ary ny vehivavy mahatakatra an'izany. Mino fa mahatakatra izany nareo. Fa ny dikan'izany dia hoe ny fivavahana, ny fanatonana an'Andriamanitra, zany ihany no fanafody. Izay andrasana mba hanavitra ny firenena, mba hanavitra ny fiarahamonina. Potika izao fiarahamonina misy atsika izao ry havana malala. Ary tsy somary solomaso mainty zany kanefa zany ny zava-misy. Raha tsy mitsangana sika, raha tsy mitsangana ny vehivavy tahaka anareo, manavitra ny firenena amin'ny fitiavana fa tsy amin'ny herisetra. Satria ny fitiavana Kristy no afaka mandreso zao tontolo izao. Raha afaka nandreso zao tontolo izao ny bomba sy tafondro dia efa elitsika ny naharesy, fa elitsika no efa afaka tamin'izao rehetra izao. Ny tsy fandriam-pahalemana raha mivoaka marana dia vavaka ianao mety misy manentaka etsy ambadiketsy. Fa ny fitiavana Kristy ihany. Ary zay no nataony Estera, zay no amaranako ny toroteny. Inona moa no nataony Estera? Tsy ny teny fotsiny, tsy nahatakatra fotsiny fa izao nanolo tena. Nanolo tena nanatona amin'ny mpanjaka. Ny lalàna ny zareo Persianina, mafy be io manolo teny io. Tsy azo atotonim-poana ny mpanjaka ny Persia, mpanjaka ny Persia tamin'izany. Rehefa mamaky ny tantaran'ny Mediana sy ny Persianina ianao, ny Babilonianina, ireo tatsinanana rehetra. Tsy azo ataony manatokatona foana ny mpanjaka. Tsy misy olona izay manatona mpanjaka ka tsy natsony ka ho velona. Fa tsy maintsy atsony ianao. Ary zany no karazana hoe riska nataony Estera. Nandeha nanatona ny mpanjaka izy, niohaka teo amin'ny tongony izy. Ary fampitandremana ilay tena volamena. Fa tsy filazana hoe zao. Fampitandremana iny sady filazana hoe inona ny tianao atao, inona ny tianao lazaina. Ka zavatra mampatahotra zany, tandondomy ny fahafatesana ny olona izay manatona ny mpanjaka Persianina tahaka izany. Kanefa nataony Estera zany. Nataony Estera zany noho ny amin'ny firenena. Ary zany nataony Jesosy Kristy tompontsika. Fa Jesosy Kristy koa ilay kitana mamirapiratra mandrakizay doria izay mamonjy atsika. Mila olona manolo tena ny asan'Andriamanitra. Mila olona izay vonina hanolotra ny fiainany ho an'ny fireneny, ho an'ny mpiarabelona aminy. Zany ngeny tsy ampy izao ny olona manolo tena ho an'ny mpiarabelona aminy. Fa manomboka kely ny olona
vao manomboka teraka izy vao mivoaka avy eo akibony reny dia oa daholo fa tsy mamisy hoan'ny hafa ary tsy meritreritra n'izay hoan'ny hafa zany na dia milazana zany azy ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ny epistily ho an'ny filipianina toko faharoa aza mihevitra ny an'ny tenanao ihany fa mamevera koa ny hafa ary zany no ilaina amin'izao fotoana izao jereo tsara fa zay no lazaiko eto fiangonana Mandragariva hoe tsy ny olona asiana soana eny tsy misy Dorcas malala sarotra aminareo Dorcas zany ny teny hoe ny olona asiana soa tsy misy fa misy ny olona asitsoa vao mivoaka etsy ambaravarana etsy ianao dia ho tokony ho asitsoa daholo ny olona rehetra eo tokotany mpiangonana eo raha nisan'ny mpangataka amin'izao fotoana izao sa dia gaga mihitsy nisy fotoana avy any ampandrana nandeha avy any amin'ny fivorian'ny mpianakitra Vobe dia avy any ampandrana mitondra tômôbila para-pahatonga aty mandeha any Akady fotsy dia mivoaka eto amin'ny 67 dia mivoaka tsy Adotapenaka fa manomboka any Akady fotsy any misy ankizy kely mangataka ramse mba meo kely miora zato monja fa noana midina indray mitonga etsy many etsy ianao milalana be dia ramse mandalo amin'ity lalana eto ty ramse tsisy farantsony efa lasa ramse impiry zay tonga hatrany Itosy hatrany Nosimasina ramse mba meo kely petsaka ny olona tahaka izany fa mila olona manolo tena ary reny dia famantarana omen'ny tompo antsika fa petsaka koa ny olona very petsaka koa ny olona zay tena ao anatin'ny fahasairanana mila olona manolo tena inona moa ny fanolora-tena fanolora-tena dia zao efa vitany Jesosy Kristy ny fanolora-tena efa nataony ny fanolora-tena fa ny raharaha dia izao tsy mbola misy manoro ny olona hoe i Jesosy Kristy ny tena mpamonjy ary mila mangata-javatra amin'ny anarany vao mahazo zay kely lazainy Jesosy amin'le perikupantsika teo hoe tsy mbola nangata-javatra tamin'ny anarako ianareo tsy ezaka manokana ataon'ny olona ny asa sosialy na ny asa soa na ny fanavotana ny firenena tsy raharaha politika tsy raharaha sosialy sy ekonomika fotsiny fa tena raharaha-mpivavahana ny famonjena ny mpiarabelona amin'ny tena ary ny fanondrona mazava hoe ahoana ny fomba atao hialana amin'ny fahantrana ny mampahatra ny olona dia zao miidina dia ambany dia ambany ny maha olombelona ny olombelona ary zay mahatonga ny hoe mpivarotena be dia be asa mivarotena ny olona amidiny daholo zay azo amidy rehetra fa izao ny tena mpamonjy dia Jesosy Kristy rehefa tafaverinao amin'ny Jesosy Kristy ny olona dia afaka mangataka zavatra amin'ny anarany ary omeny Jesosy Kristy ny olona zany ianareo Dorcas ny vavolombelona zany rehefa namalala zay mahatonga anareo nareo ny tompon'ny poketra satria nareo vavolombelona zany nareo zao dia nitahian'Andriamanitra fitahiana nge matoa afaka manome zay zay ny hevitra teknika nilay teny hoe mahasambatra kokoa ny manome no ny maninona no ny mandray zay ny hevitra teknika an'io raha ataoko exercice teknika zany io dia hoe maninona moa ny sambatra ianao satria manan-komeny ianao satria nahazo fahasoavana ianao sambatra ianao fa manitra nge ny olona mangataka hoe mba omeo tsy mihinan-kanina fa mba omeo mba ampisambory manitra nge ny olona manao an'izany fa matoa ianao afaka manome dia notahian'Andriamanitra ianao ary fitahian'Andriamanitra reny nahoana moa ianao notahian'Andriamanitra ny fitahiana zay azotsika kristianina zao dia fitahiana avy amin'ny Jesosy Kristy satria nangataka tamin'Andriamanitra tsika tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nomeny atsika zany mba hatoroy ny hafa koa zany ampianaro ny hafa koa zany ary zany ny fitoriana filazantsara zany no tokony hampiavaka atsika ahatonga atsika ho kitana tonga atsika ho stara fa io tsy le any amin'ny renyle tele réalité reny akory reny fandromanana indray rehefa misy na hoe apahesiny rehetra fa rombaka makany daholo satria samy te ho stara daholo samy te halaza ny tena mampalaza ny kristianina mampijoro azy dia zao ny mpampiavaka ny kristianina tsy zavatra hafa fa izao ny fitahiana omen'Andriamanitra azy ary ny fizarany zany fitahiana nomen'Andriamanitra azy zany araka ny tenyny soratra masina hoe efa nomena mahimaimpona ianareo ka dia manome zay ankozy izy mahimaimpona Dorcas dia efa manao an'izany fa aza mihevitra ianareo Dorcas hoe ampy nefa ataontsika fa mbola be ny tokony atao ianareo kitana fitarikandro tsika kristiana koa dia tokony hanao zany aza hoety miondrika ny maha-kristianina aoka ianao hiavaka eo ampiarabelona aminao tsy olona mpanao ratsy ny mpiarabelona tsy olona mpiavinavina eny anivon'ny mpiarabelona mpanambony teny fa olona mpanao soa ny mpiarabelona ary oka zany ihany no afantaran'ny olona atsika eny anivon'ny fiarahamonina eny voninahitra ho an'Andriamanitra mandehana ianao ka tanterao zany tenin'Andriamanitra zany amen
Manoloana n'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia andehantsika hiara-iom-poam-panahy aneo vavaka fonana izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo faraika amby 50 andininy voalohany ka hatramin'ny 12 ny rahantsika miombona anao izany vavaka fonana izany. Rehefa hita dia amin'ny anaran'i Jesosy ny rahantsika manao hoe: mamindraha fo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny be ny fiantranao, vonoa ny fahadisoako, sasao madio aho mba ho afa-keliko, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva amin'ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako, ary izay ratsy tsy eo masonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy anatsina ianao raha mitsara. Indro tamin'ny heloka niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana ny torotoroninay ny reniko. Indro fahamarinao am-pony sitrakao, ary fahendrenao amin'ny miafina no ampafantarinao ahy. Diovy isopy aho ho afa-pahotana dia adio. Sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka toy ny oram-panala. Ampandrenesy fifaliana sy firavoravona aho, hifalian'ny taolana izay hovakivakinao. Afen'ny tavanao ny fahotako, ary vonoa ny heloko rehetra. Amrony fo madio aho Andriamanitra, ary avozy orina marina fanaiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aiza manaisitra amin'ny famonao masinamiko. Ampy dia amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toan'ny fanahy mazoto aho. Amen. Koa satria efa navelan'ny Tompo ry havana ny fahotantsika, ary efa mifona teo anatrehantsika, andeha aritsika hitsangana handray ny famelan-keloka atolotra Andriamanitra ho antsika. Hoy ny Tompo: fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotana anareo tamin'ny fitoratena adala izay azonareo tamin'ny netin'ny razana. Fa ny rano son Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Dia hoy Jesosy: izao koa dia tsy manamaheloka anao, mandehana ary amin'izao sisy izao dia asa manita itsony. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatry ny olona izay tsy sain'ny Jehovah heloko, ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Anambara-pahabe maso ny fanekempinoana izay raisantsika dia ny fanekempinoana larana faharoa. Isika mihinan'Andriamanitra iray, raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an Jesosy Kristy Tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy nahary izao rehetra izao noho ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo tamin'ny Maria Virjiny. Dia tonga olona izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fahanavotanantsika, tamin'ny nanapahany Pônto Pilato izy. Nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ao an-danitra izy, ary mipetraka tany ankavanany iray, avy any ny vinindray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray amin'ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia teny tamin'ny vava mpaminana. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly,
maro manera n'izao tontolo izao. Isika manaiky abadisy iray ho famelan-kelo sady manantena fitsakana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo ry havana.